Eo amin'ny fiaramiasan'i Madagasikara avy amin'ny firenena hafa kosa indray dia feno impolo taona amin'ity taona 2012 ity ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Inde ankalazaina amin'ity taona ity izay jobily izay amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa ny farany herinandro avy izao no entina hanamarihana izany. Voninahitran'ny hanamafy ny fiaramiasan'i Madagasikara i Inde araka nambaramaso voan'ity firenena ity izay miasa Somonina eto Madagasikara Ramatoa Mandrousette nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety ny tanterahany androany. Sehatra roa lehibe dia ny fambolena sy ny fampiroboroana ny orinasa madinika sy ny salatsalany no iasan'ny mpandraharaha indiana. Regarding the earlier equipment that was sent under the line of credit of the Indian government to the Malagasy government, the equipment has arrived. It's lying at Tamatava port, unfortunately. For some reason it could not be cleared, but it was meant for increasing rice productivity, and we hope now that, I don't know in what condition it is now, and India can definitely help Madagascar in agriculture, small-scale industries, fruit processing, because we have expertise. Anisany fitaovana ara-pambolena zany izay nomen'ny gouvernement indiana mbola taraiky eo Tamatavy eo moa izy zay efa nisy fifanarahana mikasika an'izay fa no niantony izay tsy niankina amin'ny firenena indiana moa zany natonga an'izay mbola mijanona ao Tamatavy ireo fitaovana momba fambolena ireo izay natao indrindra hanampiana ny tantsaha malagasy eo amin'izay resaka fambolena izay. Anisany ny gouvernement indiana zany dia vonona iara-iasa eo amin'ny resaka fambolena hanampy ny tantsaha malagasy ihany koa piroboroboana izay fambolena izay. Misy ihany koa ny resaka fanorerana fiara-miasa eo amin'ny resaka orinasa madinika. Maro ny orinasa indiana zany izay vonona hanao an'izay resaka fampiroboroboana ny orinasa madinika eto Madagasikara izay eo amin'ny fananganana orinasa madinika. Anisan'izany ohatra ny resaka fanodinana siramamy izay anisany manana fitaovana volenta mikasika an'izany firenena indiana afaka miara-miasa amin'ny mpandraharaha eto an-toerana na izay afaka miara-miasa amin'izay resaka fanodinana vokatra izay zany indrindrindrindra. Eo ihany koa ny resaka kojakoja madinika mikasika ny fiara zao ohatra manana ny teknôlôjia mikasika an'izay koa ny indiana afaka hojerena ihany koa ny fiara-miasa mikasika an'izay resaka fanamboarana ny kojakoja madinika mikasika ny fiara ny accessoire moa zany pièce auto izay zany anisany afaka iarahana miasa ihany koa. Ary vonona zany efa misy ny mpandraharaha izay vonona miara-miasa amin'ny mpandraharaha eto Madagasikara amin'izay resaka orinasa madinika izay. Ankoatra ireo dia mahaforona ihany koa ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Nanomboka ny taona 2014 ny enatrano ny aba nalaina tamin'ireo entana ondrana ny Inde, ary ny taona 2015 dia misy mihitsy ny fanafoanana aba-tseranana ho an'ny akora sasany aondrana ny amin'ity firenena ity. Tsy avelan'ny ambasadin'ny Inde sy ny SIMA Cercle Inde Madagascar andalo fotsiny ny jobily diamondra amin'ny fifandraisana diplomatika eo Madagasikara sy Inde. Isy ny ezaka izay karakarain'ny maso voan'ity firenena ity miaraka amin'ny vitrine sur l'Inde ny zoma 14 sy ny sabotsy 15 febroary avy izao etsy amin'ny hôtel Libis Ankorondrano. Hetsika izay aneho ny fanamafisana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta ary ampahafantarana ny Inde eo amin'ny sehatra rehetra toy ny fizahan-tany, ny fianarana, afaka rana ny toerana, ny fizaboana, ny lafin'ny tantara sy ny fampandrosoana. I Inde izay manome anjara toerana lehibe ho an'ny fifakana kalozana traikefa amin'ny lafin'ny teknôlôjia ary ny fanamafisana fahaiza-manao ny mpianatra sy ny mpiasa malagasy amin'ny alalan'ny teknika high-tech Indian Technical and Economic Cooperation IFS India Africa Forum Summit. Ho an'ny tetikasa high-tech manokana dia vatsim-pianarana hatrany amin'ny 90 ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa malagasy. Vatsim-pianarana izay mahasahan'ny lafin'ny teknôlôjia, ny fitantanana ny orinasa, serasera ary ny fampianarana ny teny anglisy. Marihana fa ny fifandraisana teo amin'ny Inde sy Madagasikara dia efa naharitra 200 taona saingy ny fisian'ny maso voalohany teto Madagasikara no nanomboka ny taona 450 sy 700.